Faly miarabanao izay manaraka ty fandiniana sy fanadiadiana ity momba ny vina sy ny fientanana, vision et motivation. Lohateny anankiray goavana izany koa andetsika hiaraka ametraka izao fandiniana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra ary dia hiroso avy hatrany amin'izany isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra Tompo tia anay izay manana vina, tia naseho amin'ny fiainanay araka ny teninao hoe antsoy aho dia hovaliko ianao, ampisehoko zava magaga sy sarim-patarana izay tsy fantatrao. Avy Tompo mitenena aminay ary ny fanahinao masina no hanazava aminay izao fianarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka izany ny lohateny izay hodiniantsika ary arahantsika mandinika lalindalina dia ny hoe vina sy fientanana. Amin'ny teny frantsay dia ny hoe vision et motivation. Afaka zaraintsika efatra izany. Ary ao anatin'izany fizarana efatra izany no ijerentsika. Voalohany, motivation, approche du mécanisme de la conduite humaine. Na tsorintsika amin'ny hoe fitsirihana izay mampientana ny olona amin'ny fanaovan-javatra. Ao anatin'izay dia misy test na fanandramana izay mitondra ny lohateny hoe test des cercles. Izany hoe fanandramana amin'ny sary boribory. Ny fizarana faharoa dia mitondra ny lohateny hoe inona moa no atao hoe vina. Qu'est-ce qu'une vision? Ny fahatelo dia dingana sy toetra ny vina. Les étapes et qualité de la vision. Ary farany dia ny hoe mikatsaka ny fahamasahan'ny vina. Mûrir dans la vision. Izay no fizarana efatra izay hoarantsika amin'ny fandiniana ity lohateny ity. Ny zavatra tiana marihana eo am-panombohana, ity lohateny izay hoadiadiana ity dia efa nampianarina tato amin'ny fikambanam-piara-mamaky ny Baiboly. Eo am-panombohana ny asa izay nitanterahanay dia heninay sarobidy ny miaraka mijery vina ary nampientana ny mpiara-miasa rehetra tamin'izany. Avy amin'izay no niaingany ity lohateny ity hoe vina sy fientanana. Ny olona tsirairay avy dia nomen'Andriamanitra maso andiniana, sofina iainona ary saina andiniana sy amakafakana ny zavamisy. Zava-nisy teo amin'ny fiainana taloha dia isontonana lesona amin'izay ho avy. Reny zavatra rehetrarehetra ireny dia mampiseho fa mandinika tsika amin'ny maha-olombelona, miainga avy amin'ny lasa ka hiampita amin'ny ho avy. Izay ny fomba hijerena ny vina. Président John Fitzgerald Kennedy ohatra tamin'ny taona 1770 dia nilaza hoe amin'ny faran'ny taona 70 dia hiakatra eny amin'ny volana ny Amerikanina. Karazana vina zany izay tanteraka tokoa satria tonga teny amin'ny volana tokoa ny Amerikanina tamin'ny 20 Jolay 1770. Zany hoe tanteraka ny vina izay nilazain'ny président Kennedy. Bert Nanus, olona anankiray izay nanambara momba ny vina dia nilaza hoe ny vina ozy izy dia hevitra feno hery ka mampipaka na mampitsambikina antsika hijery ny ho avy ary mahatonga antsika ampiasa ny fahaiza-manao, ny talenta sy ny zavatra ananana rehetra mba hahatonga izany vina izany ho tanteraka. Somary lavalava ihany izay filazana izay. Ny zavatra tiana avoaka amin'ilay izy dia hoe rehefa misy hevitra dia mitrotra izany hevitra izany, mahazo aina, mahazo hery, dia lasa mitambatra ao anatin'izany hery izany ny fahaiza manao rehetra hahatanteraka izany hevitra izany ka lasa vina. Josias Spears no nanomboka
ny mpiara-mamaky ny baiboly eran'izao tontolo zao. Fomba ahoana angao ianao tamin'ny alalan'ny vina tsotra. Tamin'ny taona 7 no nitrangy zany teny amoron-dranomasina tany Grande-Bretagne. Raha nijery ireo ankizy milalao eo amoron-dranomasina izy, tonga ny vina. Ndry, inona moa no manakana tsy torin'ny filazantsara amin'reto ankizy reto? Tonga ny hevitra, andeha hanao kilalao. Nampiarina izany hevitra izany, no vorindra ankizy teo amoron-dranomasina. Ary tamin'ny akorandrika izay nisoratana teo amin'ny fasika teo ihany, dia nanao soratra izy hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ary tamin'izay dia nizara tamin'ireo ankizy ireo izy, nanao tantara, dia variana ny ankizy ary niangona. Lasa toerana fitorinan'ny filazantsara ilay amoron-dranomasina. Tanteraka ny vina. Tsy nijanona teo Josias Spirs, fa nizarainy tamin'ny olona manodidina azy izany vina izany, ka fotoana fohy tao aoriana izay dia niparitaka io vina io, nitsangana tsy moramora ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Ary azo lazaina fa tamin'ny fotoana izay ahafatesan'i Josias Spirs, raha feno 7 taona izy, niova ny fomba fijery ny ankizy, ary indrindra ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny ankizy tamin'ny fotoana nahaveloman'i Josias Spirs. Izany dia ohatra anankiray maneho ny vina izay teraka ao anatin'ny olona anankiray ary miparitaka amin'ny manodidina ka tsy tana intsony. Miparitaka ny filazantsara, miparitaka ny fitoeran'ny tenin'Andriamanitra ary ny fiforonan'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly. Tamin'ny 7 dia tonga tany Suisse izany. Ary raha nanomboka tany Grande-Bretagne dia niparitaka eraky Suisse, ka efa nisy tany amin'ny 9 alina mahery ny mpikambana tao amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly tamin'izany taona 700 izany. Niparitaka ny vina. Tonga taty Afrika, tonga taty amintsika ty Madagasikara tamin'ny taona 700 dia niorina ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Azonao an-tsaina, rehefa miparitaka ny vina, rehefa makatoerana ny vina, dia mahazo hery izany. Ary lasa zavatra goavana eo amin'ny manodidina, ka azo ampiarina amin'ny lafiny rehetra. Misy lafiny 3 no manana fiantraikany eo amin'ny faniritsika. Inona ny tianao lazaina an'izany? Manana faniriantsika amin'ny fanatanterana zavatra iray. Iny faniriana iny dia azo zaraina lafiny 3, ary amin'izay no irosony ary mahatonga azy mamaky ka hakatanteraka an'izany. Ny lafiny voalohany dia ny sehatra, ny lafiny faharoa dia ny fotoana, ary ny fahatelo dia ny toerana. Ireo no lafiny 3 izay tsara dinihana rehefa misy ny faniriana na aspiration, hoy ny teny izay lazaina amin'ny teny frantsay. Ohatra raisitsika dia ny vina izay nitantaraina teo mikasika ny filoha Amerikanina Kennedy. Inona ny zavatra azo ambara? Ny sehatra nitsangana ohatra tany Etats-Unis no nitrangy izay sehatra izay. Tamin'ny fotoana inona? Tamin'ny taona 90. Ary taiza no nitranga? Ny zavatra nitrangany dia teny amin'ny volana. Hitantsika amin'izay fa ny faniriana anankiray dia azo zaraina lafiny 3, ary rehefa miantraika ireo lafiny 3 ireo dia mivelatra izany. Inona ary no manentana ny olona iray hanao zavatra? Raisitsika amin'ny lafiny akampobeany io, ary tsorintsika amin'ny fitenenana hoe qu'est-ce qui motive une personne? Ny raha tsorina dia izao, fijerena hoe inona tokoa ny manentana ny olona anankiray rehefa te hanao zavatra izy. Ny psychologue klasika dia nilaza fa ny manentana ny olona dia vokatry ny fihetsempo. Rehefa voatohina ny fihetsempo ohatra dia te hitrotra, te hanao zavatra. Misy mamarina izany raha jerena ohatra ny zava-misy eto Madagasikara reny, fihetsiketsehana ara-politika,
ohatra teny amin'ny toeran'ny 13 Mey. Eo ny fitenenan'ny mpanao politika ary eo dia aindry zareo no mikasika ny fon'ny olona. Ka rehefa toana ny fon'ny olona voakasika hoe ny fitiavan-tanindrazana sy zao ary no avy ny firenetsika, ny taranakitsika dia taitra le vahoaka ka mahavita lasa hery lehibe mitsangana, mahavita zavatra tsy ampoizina. Ny fihetsem-po zay. Ny psychologue behavioriste indray teny anglisy zay milaza hoe fandiniana ny toetra sy ny fihetsiky ny olona. Izy ireo indray dia mihevitra fa ny mampietana ny olona hanao zavatra dia vokatry ny fientanana amin'ny zavatra atao eo anoloan'ny olona. Pavlov no anankiray nandinika momba an'izy io, atao amin'ny teny frantsay hoe réflexe conditionné zay nampiarina tamin'ny alika. Fa rehefa asiana taolana eo anoloan'ny alika dia mirotsaka avy hatrany ny ranombavany ary mihetsika izy, taitra te hanao zavatra. Zay no miantra ary ampiarina ihany koa eo amin'ny fandiniana amin'ny olombelona. Ny psychologue behavioriste arak'izany dia mihevitra fa rehefa stonina ary tairina amin'ny zavatra anankiray ny olona dia mientana hanao zavatra. Ohatra, atao mikasoka eo anoloana ohatra ny vola 5,000 ariary. Ka rehefa mahita izany ny masony na maheno an'izany ny sofiny dia taitra iny olona ary mahatonga azy entana ka vonina hanao zavatra anankiray. Betsaka aloha ny zavatra azo heverina fa mampientana ny olona hanao zavatra. Mety misy ny fialonana hoe izakony tsy mahavita ohatran'io, za mahavita mihoatra kokoa noho io. De mientana ary de te hanao zavatra. Misy indray tarian'ny tahotra. Hitantsika zany ohatra tamin'ny krizy zay niantra teto amin'ny firenetsika. Fa rehefa tsy nisy ny lasantsy, noho ny tahotra satria mety tsy handeha ny fiarakodia, na vita nandeha tongotra lavitra, hitady lasantsy. Ny tahotra ny mampientana. Misy koa tarian'ny fiarina, hitady vola, ka natoerana lavitra, hatrany lakakara, dia tonga ny tena, inona no antony, inona no mampientana? Hitady vato sarobidy, hitady safira. Zany de manamarina fa betsaka no zavatra mampientana ny olona ary mahatonga azy te hanao zavatra. Raha manontany anao zao hoe ianao manokana, inona no mampientana anao na mahatonga anao hihetsika rehefa te hanao zavatra? Mety isan-karazany valiteny azontsika. Misy ohatra ny anga teo samihafa amin'ny olon-kafa. Misy ohatra te hanaparitaka ny heviny. Misy te alaza. Misy vokatry ny fitiavana olona anankiray. Betsaka no azo lazaina. Ao ny te hamela marika ary de mahavita zavatra goavana tokoa ireny olona ireny. Zavatra azo lazaina nefa mikasika n'izany fientanana izany de ireto. Voalohany, ny fientanana dia samy hafa ho an'ny olona amin'ny taona isan-karazany. Ny tanora ohatra dia tsy mitovy ny fientanany, miohatra amin'ny olona efa be taona. Ny olona efa be taona dia manana hevitra hafa kokoa. Ny lafiny anankiray faharoa dia izao. Rehefa tary ny fientanany isika tsiraray avy dia manana ny fientanany, vokatry ny toetra tsika manokana. Ary ny fientanana vokatry ny toetra tsika io no mahatonga tsika hanao zavatra. Vetivety mandalo tsika ny fanandramana ny amin'ny sary boribory na lay atao hoe test de cercle. Zavatra hafa kely izy ity satria fanandramana zay natao tamin'ny olona. Sary boribory anankitelo no ilaina lahatra. Ny sary telo ireo dia manambara ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Mahavariana mijery fa ny olona zay nasaina nanao fanandramana io dia samy manana ny fanamboarany ny sary boribory na ny angezany na ny toetran'ilay sary. Ary izay indrindra no iangany ity hoe test de cercle ity. Fitintsika eto ny filazana. Misy karazany 10 ny olona zay nanao sarisary, sary boribory
manambara ny lasa, ny hoavy ary ny amikehitriny. Nde tononoko aminao fotsiny reto karazany folo reto amin'ny teny anglisy ilay izy nefa azontsika marihana amin'ny teny gasy ihany koa. Ny voalohany dia hoe static view, zany hoe fijery tsy miova. Aminy dia sary boribory telo mitovy no azo aseho. Ny dynamic view ny faharoa, aminy indray dia misy filaharana mikasika ny fametrahana an'ireo sary anankitelo ireo. Ny ankehitriny ohatra, ny lasa ary ny hoavy. Ny hoavy no ngeza indrindra. Mampiseho izany fa olona mijery ny hoavy mamirapiratra olona io. Ny fahatelo indray dia ny atao hoe pessimistic view. Amin'ny zava-misy dia somary maramara ihany ny lanitra, somary maintimainty ihany ny lanitra. Ny azy ny lasa no ngeza, ny boribory, ary dia mekely, ka ny hoavy dia kely. Zany hoe tsisy fanantenana ny hoavy. Ny sary fahaefatra, transitional view, dia mampiseho fa ny androany tsy hitovy mihitsy amin'ny rapitso. Ny sary fahadimy indray, existential view, dia mampiseho hoe ny ankehitriny no zava-dehibe, zay zavatra atao dia atao ankehitriny, zay ihany. Ny sary fahaenina, tidal view, dia milaza hoe misy fifandraisany ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Trifle sensitive view ny fahafito, io indray dia mampiseho fa ny zavatra atao dia miankina amin'ny fifandraisana amin'ny olona, ka na ny ankehitriny na ny hoavy dia vokatra ny fifandraisako amin'ny olona no hitrangany. Ny fahavalo, explosive view, io dia karazan'olona tena mora mitrotra, te hanao zavatra, dia ny hoavy ngeza be, ary io olona io nefa rehefa tena dinihana dia tsy mahay miara-miasa amin'ny manodidina azy, satria izy irery ihany no mahavita zavatra aminy. Ny fahasivy dia implosive view, mijery ny hoavy kely. Io dia olona ihany koa izay tsy manana fanantenana ny amin'ny hoavy. Ary ny farany dia opportuniste, na tsorina amin'ny hoe olona tia zava-baovao. Aminy ny zavatra misy dia rehefa misy zava-baovao manaitra ao dia voentana izy. Fanandramana no natao amin'ireo sary boribory ireo, saingy fanandramana izay afaka mampiseho antsika fa betsaka ny olona mientana vokatry ny zavatra manodidina azy. Ary io no mampitatsika amin'ny fizarana faharoa. Qu'est-ce qu'une vision? Inona no atao hoe vina? Ilaitsika ny mijery akaiky tsara hoe inona moa no tsy voalaza amin'ny vina, ary inona kosa no azo atao hoe vina. Ny zavatra voalohany azo lazaina dia izao: ny vina tsy zavatra terena akory, na atao amin'ny teny frantsay hoe engagement. Tsy terena raha ohatra ny ka hanao zavatra anankiray, fa ny fijeriko dia avy amin'ny fitondran'Andriamanitra, ampisehoan'Andriamanitra zavatra, vokatra izay no mahatonga anana vina. Ny vina faharoa dia tsy mamaly ny fanontaniana hoe nahoana moa no mampatonga anao zavatra, tsy mamaly izay ny vina, fa mamaly kosa ny fanontaniana hoe inona no nahatonga, na inona ny zavatra tian'Andriamanitra ataoko, inona no fijeriko ny hoavy ka mahatonga anatanteraka zavatra iray. Eo dia misy fijeriny mikasika ny manodidina, na koa mikasika ny olona, satria arakaraky ny olona, arakaraky ny fijerin'ny olona no mahatonga ny vina ho tanterahany. Ny olona ohatra, olona tsotra, zany hoe ny olona izay tsy matoky an'Andriamanitra, na olona izay tsy mino an'Andriamanitra, dia araka ny soatoavina eo amin'izao tontolo izao no iainany. Inona moa ny soatoavina amin'izao tontolo izao? Ny vola, ny fahalalana, ny voninahitra, ireo no manery azy.
ary mitaky azy anatanteraka zavatra na tiana atao anankiray. Ho an'ny kristianina kosa nefa, ny olona izay mitoky amin'Andriamanitra dia hafa ny soatoavana satria ny fanjakan'Andriamanitra, ny aren'ny fanjakan'Andriamanitra no mampientana azy anatanteraka zavatra iray. Io no lazaintsika hoe ny sivana eo amin'ny vina na le filtre de la vision. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ohatra, ao amin'ny bokin'ny Nomery 7:12 dia misy sary anankiray izay afaka maneho izany ary ahitantsika indrindra fa samy afaka ny fijerin'ny olona. Ao amin'io Nomery 7:12 io dia hiakatra hiditra ao an-tany Kanana ny zanak'Israely. Nandeha fapitsikily Mosesy hijery io tany Kanana io hoe manahoana moa izany. Niaraka nalefa ireo pitsikily ireo. Rehefa tafaverina nefa izy ireo, ny ampahany ray amin'ireo pitsikily ireo dia nilaza hoe tsara aloha le ao amin'ny tany Kanana, tany tondra dronono sy tantely. Saingy izao ny olona ao dia olona goavana be. Maty ao tsika raha miditra ao, aleo tsy miditra ao, ho faty ao tsika satria olona tena goavana be ny ao. Ny ampahany ray kosa nefa, anisan'izany Kaleba, dia nilaza hoe tsy atahorantsika mihitsy io, fa Andriamanitra ny momba antsika, ho resitsika rao, andao hiakatra ao tany Kanana fa ho resitsika reo. Hita amin'izay ireo karazana fijery anankiroa. Ny iray manao hoe maty ao tsika, ny iray kosa nefa manao hoe andao fa ho resitsika reo. Io dia mampiseho fa ny vina dia arakaraka ny toetran'olona na arakaraka ny fijeriny olona anankiray ny manodidina azy no mahatonga izany hivelatra na tsy. Araka izany dia ilayntsika ny mijery ny zava-misy manodidina. Sarotra amiko ny anana vina mivelatra raha ohatra ka ny tontoloko izaho samy rery ihany no jereko na ivelomako. Ilaiko no mijery ny tontolo manodidina. Ao anatin'izany ohatra iray dia mijery ny zava-misy ohatra ny eto amin'ny fireneko. Ary iny no mahatonga hijery ka halala zava-misy bebe kokoa ary miteraka ny fientanana sy ny vina amin'izay zavatra ataoko. Ny olona mipetrapetra-potsiny araka izany, na ny olona tsy mijery lavitra, sarotra aminy ny anana izany vina izany. Dia tonga amin'ilay obolana fitenenana manao hoe raha fotsy be mitanandro ny ray olona kaleo mifosahavana toy izay mipetrapetra-poana. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Mora ny mijery ny hafa manodidina amin'ny maso tsy mahatakatra lavitra, ary vokatr'izay maso tsy mahatakatra lavitra izay dia ny miresaka ny olona manodidina izay no hay. Fa ny olona izay manana vina lavitra kosa dia mijery lavitra izy, ary afaka mandinika sy mahafantatra zavatra goavana ny amin'ny ho avy satria tarihan'ny fijery lavitra. Ka inona ary ireo dingana sy toetran'ny vina? Izay no jerentsika manaraka. Les étapes et qualités de la vision. Zavatra tsara ho fantatra raha hijery momba izany hoe dingana mikasika ny vina itsika dia ny zavatra izay nilazainy Henri Blackaby ao anatin'ny bokiny hoe Experiencing God. Inona ny tian'izany ho lazaina? Mahamantatra ary mahafantatra ny lalana hitondran'Andriamanitra. Misy lafiny anankitelo no ambarany Henri Blackaby ao anatin'ny bokiny. Ny voalohany dia hoe Andriamanitra dia miasa manodidina antsika. Ny lafiny faharoa dia hoe tokony hiomantsika hijery ny fomba fiasan'Andriamanitra manodidina antsika. Ahoana ny fiasan'Andriamanitra manodidina? Ny fahatelo dia ity: mitarika, miangavy hiditra ao anatin'izany vina sy fijerena ny fitarihan'Andriamanitra izany. Ireo lafiny anankitelo ireo dia ilaina amin'ny fanarahana ny dingana mikasika amin'ny vina izay iarahantsika mijery. Koa dia hiaraka hijery tsotra ny mikasika an'ireo dingana momba ny vina ireo ary isika. Ny lafiny voalohany amin'ny dingana dia izao: mivavah.
mivava maka fotoana eo anaty an'Andriamanitra iainonao ny feoany, andrenesanao hoe mitarika mankaiza Andriamanitra. Afaka manatanteraka izany tsika amin'ny alalan'ny fifandraisana sy fifaneraserana amin'Andriamanitra. Rehefa manakaiky an'Andriamanitra sika, mare ny feoantsika, de tanteraka le teny ao amin'ny Isaia 30 ny 1:20 manao hoe are feo ianao zay milaza aminao hoe amin'ny akavia sy amin'ny akavanana ity no lalako ka andehano. Ary manamarina izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 7:7 antsoy aho de ho valiko ianao, ampiseko zava mahagaga sarim-pantarina zay tsy fantatrao. Ny lazany eo amin'ny teny frantsay de hoe Dieu te révélera, zany hoe ampiseho anao zavatra sarobidy Andriamanitra hiteny aminao, ary ahita zavatra tsy takatry ny saina ianao ao anatin'izany. Ny vavaka ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao no azahoantsika misokatra ho amin'ny vina voalohany. Dingana faharoa, mifampiresaka amin'ny manodidina. Ilaitsika ny mifampiresaka amin'ny olona manodidina antsika mbare, satria Andriamanitra koa dia miteny amin'ny alalan'ny olona manodidina antsika. Ary ilaitsika raha teo ny mahafantatra ny fihevitry ny hafa. Manahoana ny fihevitry ny hafa ny tenako? Inona no ambaran'ny hafa momba ny zavatra misy manodidina? Ny fifontorako amin'ny tenako samirery no miteraka matetika ho lasa tery-saina, ka tsy mahatakatra ny zavatra misy manodidina. Ary misy raha teo koa no mijery ny zavatra manodidina amin'ny fomba ratsy. Ny antony mampatonga izany de izao: sarotra aminy ny miaino ny zavatra manodidina azy amin'ny fomba madio sy ara-dalàna, fa mailaka izy mijery ny zavatra ratsy. Anisan'ny toetra mita ary miseho matetika eo, mailaka ny olona matetika mijery na mahita ny zavatra ratsy amin'ny olona anankiray, ary de mora aminy miome mijery zavatra ratsy. Nahoana ny mahatonga antsika hijery zavatra ratsy? Ilaitsika ny mijery ny zavatra tsara amin'ny olona anankiray. Dingana fahatelo, mijery ny zavatra lehibe hita manodidina, voir les choses d'une manière grande. Rehefa mijery ny zavatra manodidina isika araka ny fijerin'Andriamanitra, zany hoe toe-tsaina tsy mianina fotsiny amin'ny mahazatra, dia mahatonga antsika hitatra izany, ka hijery fa ay aho afaka mahita hevitra hafa, ay aho afaka manao zavatra hafa. Mahavariana ny eritreritra ity zava-nitranga ity any Japon amin'izao fotoana izao. Voalaza fa any Japon amin'izao fotoana izao dia misy fampianarana. Fampianarana fantatrao moa? Fampianarana momba amin'ny fomba fitsikina, zany hoe fiomezana. Ary de misy koro, zany hoe lakilasy mihitsy, zay ianarana fotsiny momba fitsikina. Mahavariana. Inona ny dikan'izany? Ilain'ny olona no mianatra, mihitatra. Marina fa ny antony anaovan'ny Japonais an'izany dia mba hahatonga azy aomby ao amin'ny lafiny varotra. Zany hoe ny mpivarotra anankiray de mila mianatra mitsiky, ary ny fitsikina iny de miteraka ny olona anantona ka hividy ny entana. Saingy azontsika hisontonana lesona izany satria rehefa mijery goavana isika dia afaka mihitatra amin'ny vina zay ataontsika ka mahavita zavatra lehibe. Dingana fahaefatra, mitadiava. Mitadiava, mikaroa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, manararaota ireny fampianarana isan-karazany ireny. Ilaitsika ny mianatra. Aza ferana ny fianarana, satria Andriamanitra dia mampianatra antsika amin'ny zavatra rehetra manodidina antsika, zay misy lafiny zay azontsika ianarana, ary Andriamanitra no miteny amintsika amin'ny alalan'ireny. Inona no avoakan'izay? Ny avoakan'izay dia izao: rehefa mianatra, rehefa mikaroka, fantatro na ny toetrako ary, inona no lafy tsarany, inona no lafy ratsiny amin'ny toetrako, inona ny zavatra mbola tokony amboarina amin'ny toetrako, inona ny zavatra tsaraina. Ary rehefa mahita an'izay aho dia miteraka lavidavitra kokoa, ka mahatonga afaka anao zavatra tsaratsara kokoa.
Dingana fahadimy, avadibadio antsoratra ny hevitra. Amin'ny teny anglisy io no ambarany hoe brainstorming. Lafiny mahavariana eo amin'ny anglisy sy ny amerikanina io satria izao. Efa manao zavatra anankiray zareo dia apetrany hoe tsy misy ny zavatra diso, fa apetraka amin'ny taratasy avokoa aloha ny zavatra rehetra ary dia avadibadika antsoratra eo ny hevitra. Vokatray dia mivoaka ny zavatra anankiray sarobidy rehefa avadibadika ny hevitra. Mifandray zany amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Hosea 4:1 hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahampin'ny fahalalana. Moa ve tsy misy lesona azo raisina tokoa izany? Rehefa tsy vonina hisokatra tsika, rehefa tsy vonina hivelatra amin'ny fikarohana sy amin'ny fahalalana, dia mihidy ny saitsika ary lasa tery tsika. Ary dia azo raisina koa zay amin'ny lafiny ara-panahy, rehefa tsy misokatra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy vonina hikaroka na hitady izay ambaran'Andriamanitra amiko ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mihidy ny vina. Ka na ny ministera izay azoko atao amin'ny asan'Andriamanitra ary dia mihidy izany. Mampalahelo io satria mihidy tokoa ny vina. Ary indraindray mahavariana dia izao, mihidy tsy misokatra afa-tsy ny resaka vola ny vina eo amin'ny olombelona amin'ny andro ankehitriny. Rehefa misy ny vola dia afaka natanteraka zavatra iray fa rehefa tsy misy ny vola, aleo mipetraka. Izany no toe-tsaina ahitana fa ilaina ny mikarokaroka, ilaina no manatevina ary mampivelatra ny vina. Inona ary no toetry ny vina izay tsara ho fantatritsika? Ny vina mendrika dia mampietana. Inona no tian'izany ho lazaina? Rehefa manana fijery izay misy zavatra tsara ao anatiny ny manodidina rehetra, ny olona manodidina dia voentana andray anjara amin'izany vina izany, ka mahatonga ny olona rehetra koa hiaraka hitsangana kanao zavatra. Izay ilay natantaraina tamin'ny voalohany tamin'ny Josias Spira, izay nanorina ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Vokatra ny vina tsara teo aminy, voentana ny manodidina azy ka taitra, hietsika, hiaraka hitsangana. Anorina ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly. Fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly izay amin'izao fotoana izao dia mahatratra 700 eran'ny tany. Azonao an-tsaina izany? Vokatra ny vina izay tao amin'ny olona anankiray dia ny entana ny be sy ny maro. Ny vina zany, na ny toetry ny vina, dia mitarika ny hafa, ahatonga ny hafa hitsangana kanao zavatra. Moa ve tsy izay ny tranga tao amin'ny boky Nehemia raha jerentsika ny zavatra tranga tao amin'ny tantara Nehemia, raha rava ny mandany Jerosalema. Tsisy nihetsika intsony ny olona, kivy ny be sy ny maro. Raha tonga nefa Nehemia nampientana azy ireo, nampiseho vina avy amin'Andriamanitra, ary ny teny ao amin'ny Nehemia 2:9-12 manao hoe andao hitsangantsika, andao anorina indray ny mandany Jerosalema. Ny vina dia tahaka ny entona, na inona ny azo ilazana azy amin'ny teny frantsay, carburant. Carburant ho izay ny teny frantsay, izany hoe io no mampahazava, io no manentana, mahatonga hatramin'ny moterana tômôbila hietsika. Dia toy izany koa ny vina. Rehefa taitra dia mampientana ary tsy tana fa mihetsika. Toy ny pila lampe de poche angamba ny azo ilazantsika azy raha tsorina. Rehefa matanjaka le pila dia mirehatra ny lampe de poche. Maharitra hely zany. Ary zany faharetany zany dia miteraka fanazavana amin'ny manodidina. Ka ny zavatra misy ho an'ny manodidina dia izao, mihamatotra ny fijery, zany hoe mihamatotra ny vina. Io lay dingana farany izay azo lazaina hoe mûrir dans la vision, mikatsaka ny fahamasahan'ny vina. Fomba ahoana angao ianao no atanterahany zany? Ny fahatanterahany zany dia amin'ny olona izay mamaka, miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, apetraka ny fiorenana,
Sahala amin'ny olona izay manangana biriky, manangana trano, ary de ny biriky dia apetraka tsirairay ambara-pahatonga an'ilay trano hitsangana ka ho lasa trano lehibe mafy orina. Tsy afaka ny anao vina na tanteraka vina isika ka ho tanteraka indray mandeha izany. Fa mifametrahana biriky tsirairay no mahatonga antsika hanorina trano. Hoy ny teny frantsay hoe poser ses fondations en Christ par la prière. Mametraka ambavaka ny fototra ao amin'ny Kristy. Sarobidy io. Sarobidy io satria ahitantsika fa raha te anatanteraka zavatra iray aho, tsy ny heriko, tsy ny fahaizako, tsy ny fahalalako no atanterahako izany, fa ny fametrahako izany eo anatrehan'Andriamanitra. Io ilay lazain'ny bokin'ny Obolana toko 4:10 ny 7 manao hoe ankino am' Jehova ny asanao de ho lavorary zay kasainao. Sarobidy tenin'Andriamanitra io. Mampiseho fa ny zavatra rehetra ataoko dia apetrako amin'Andriamanitra tsy kelikely. Ary Andriamanitra no manokatra ny vina na ny visionko ka hitako zavatra mivelatra bebe kokoa hatrany. Ary mahatonga an'Andriamanitra ampiasa amin'ny fomba mahagaga. Ny teny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia ahitantsika ilay teny manao hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ny zanakareo lahy sy ny zanakavavinareo ahita fahitana, ahita vision. Io dia manambara ny zava-nisy tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 tamin'ny filatsan'ny fanahy masina, zany hoe tamin'ny andro Pentekosta. Mazava arak'izany fa ny tenenan'Andriamanitra nio de teo amin'ny andro Pentekosta satria andatsaka ny fanahiny izy. Ny olona izay milaza izany hoe nanonofy aho, nahita fahitana an'izao aho, dia mampieritreritra satria ny olona izay anehoan'Andriamanitra ny fahitana na ampisehoan'Andriamanitra vina dia tena misy antony Andriamanitra matoa maneho azy izany. Moa ve tsy zany lazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko 7:7 antsoy aho de ho valiko ianao ka ampisehoko zava mahagaga sarom-pantarina zay tsy fantatrao. Ny tian'izany ho ambara dia izao: raha mampiseho vina Andriamanitra, tsy mampiseho amin'ny karazan'olona tsotra rehetra izao ka hoe nanonofy aho dia mitantara hoe zao ny nofiko, zao ny lazain'i Jesosy tamiko, izao ny zavatra ambaran'Andriamanitra, izao no ataonao. Fa antony mazava Andriamanitra matoa miteny amiko, ny vina zay mitarika no amin'ny famonjena. Ary am'izao andro iainantsika izao, io no ambaran'ny Hebreo toko 1:1-2 hoe tamin'ny andro taloha Andriamanitra hoy izy de niteny tamin'ny razantsika tamin'ny mpaminany. Fa am'izao andro ankehitriny izao kosa Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny zanany. Fomba ahoana ho ianao ny teneneny amintsika am'izao andro zao? Amin'ny alalan'ny teniny. Raha toa aho izany te hivelatra amin'ny vina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miaino ary mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ilay teny izay voalaza hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra miteny amiko, ary misy antony ny amin'ny hoavy rehetra, ny amin'ny famonjena, matoa Andriamanitra miteny. Io dia anisan'ny anankiray mahavariana raha mijery ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7 sika. Ny teny Andriamanitra tamin'ny Ananiasy amin'ny 10:10. Eo amin'ny lafiny anankiray nefa izy ny teny koa tamin'ny Saoly amin'ny 10:12 amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Samy ny tenenan'Andriamanitra reo, samy nampiseho ny vina ireo. Inona no antony? Tsy samy manana ny vina ho azy akory ireo, fa antony anankiray mazava ny tenenan'Andriamanitra amin'izy ireo dia tonga ny famonjena. Tian'Andriamanitra ho vonjena Saoly, ary dia naneo fahitana izy, naneo vina izy. Toy izany ihany koa ny zavatra niseho tamin'ny Kornelio sy tamin'ny Petera. Raha teo atafitrano Petera dia nahita fahitana. Amin'ny lafiny anankiray koa nefa Kornelio nahita fahitana.
tsy samy nahita fahitana akory izy ireo ka dia ampiasainy arak'izay tiany azy. Fa Andriamanitra nanana vina, nanana tanjona ny amin'ny ho avy dia ny famonjena. Ny vina na ny fientanana na ho zavatra ry havana arak'izany dia izao. Vina avy amin'Andriamanitra, mampientana anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny zavatra tanterahako dia zavatra goavana, satria Andriamanitra ny ao ambadika. Andriamanitra no mitarika ary tanterahan'Andriamanitra ny teny hoe androso eo alohanao aho ka andravona ny mikitaontaona. Tsy hitanao sarobidy ve izany tenin'Andriamanitra izany? Andeha eo alohanao aho, hoy ny tenin'Andriamanitra, ary andravona ny mikitaontaona. Izany hoe ny fantaterahan'ny vina dia amin'ny alalan'ny fitarihan'Andriamanitra, ka fantatro fa lay Andriamanitra lehibe, lay Andriamanitra tsy azo ferana, éternel hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra mandrakizay no miasa amin'ny alalako izay manampetra, moi le fini, miasa amin'ny alalako Andriamanitra. Ary io no lesona lehibe tiana maranana izao, fampianarana izao. Andriamanitra manome vina ny olony. Andriamanitra te ampiasa ny kristianina rehetra izay miankina aminy, ka nome azy fientanana sy vina anatanteraka zavatra tsara amin'ny ho avy. Izany vina izany anefa dia tsy sahala amin'ny soatoavina eto amin'izao tontolo izao, ka ny vina izay mitarika dia ny fitadiavam-bola na ny fikarohana fahalalana na tarihan'ny fitadiavam-boninahitra. Tsy izany, fa vina izay mikatsaka ny haren'ny fanjakan'Andriamanitra. Engany isika izay nahare izao fampianarana, fandalinana mikasika ny vina sy ny fientanana, vision et motivation izao, mba hirotsaka tokoa, ampivelatra ny fijerintsika, ka ny fijeriko, ny fijerinao tsy tarihin'ny filako na ny soatoavina eto amin'izao tontolo izao fotsiny, fa ho tarihan'ny soatoaviny fanjakan'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy Kristy, izay te hitarika antsika ary te ho aneho antsika zavatra tsara ny amin'ny ho avy. Ny olona manana vina matotra ry havana dia mametraka biriky isan'andro, mametraka mbavaka ny fototra isan'andro ao amin'ny Kristy. Inona ny fototra napetraka androany? Eo amin'ny fanarahana ny Kristy. Inona no vina apetrako ny amin'ny ho avy, mahatonga hitrotra ka te hanao zavatra ho an'Andriamanitra ny amin'ny ho avy? Anisan'ny zavatra sarobidy izay apetraka ato amin'ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny Baiboly ankehitriny izany. Ny olona tsirairay avy izay nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy dia entanina hivelatra amin'izany vina izany, ka ny ho aviny dia ho avy mamirapiratra, satria ho avy tarihan'i Jesosy Kristy. Mijery aho, saingy tsy mijery ny ho aviko amin'ny fomba fijeriko irery, fa mijery ny ho aviko amin'ny sivana avy amin'ny fijerin'Andriamanitra. Regardez les choses à travers les regards de Jésus-Christ. Mijery ny zavatra manodidina amin'ny fijerin' Jesosy Kristy. Vina sy fientanana, vision et motivation. Iaraka hivavaksika. Sarobidy ny manana anao ry Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay tia ny olona rehetra, te hanome ao anatin'ny olona rehetra ny vina izay miteraka anay havita zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Ka na ny talenta, na ny fahaiza-manao, na ny traikefa dia mitodika mijery an'Andriamanitra.
Tompo Andriamanitro, tario izahay. Engany ireo rehetra izay nahare izao fampianarana izao, hitrotra, hientana, ka ampiasa ny fahaiza manao, anaraka ny vina izay apetraka ao aminy tsiraray avy. Ary dia mivavaka aho ry Tompo, izay rehetra nandre izao fampianarana izao, ataovy mamaka sy miorina, mifototra ao aminao Kristy isan'andro isan'andro, ka mitombo sy mivelatra amin'ny vina tsara ao amin'Andriamanitra. Ho anao ny dera sy ny hajarany voninahitra ry Tompo tiana eo. Amen.